Mino angamba fa tsy ho sarotiny ny azo midoroboka ary afaka mifandray amiko izy ireo raha ohatra azonay ampiasaina izay hira izay manomboka androany satria mahafinaritra ahako loatra hira izay na tamin'ny mbola fahakeloko aho raha dia tena nahafinaritra azy hira izay ary tsy afenina fa anisan'ny nanakekezako ny Joma Kapamo zany ny tena koa moa mpanao fanatanjahantena ny Masindahy ka mazava ho azy mifanakaiky ny fo sy ny saina ary mifanahy tamin'izany tamin'ireto Joma Kapamo reto ino kely fotsiny ny le farany tarikelany aniza ny baso izy aniza ny angady aniza ny vola aniza ny saina ary aniza koa ny sandry azonao ino tsara eny tsara angano zay potratrika tompoko ampanetretena lehibe ary ampifaliana hatrany no arabako atsika menavavy atsika rehetra amin'ity fandaharan'ity tsy tokony hametrahako ny satroko satria apetraky ny ambony loha izy ireny dia tsy atao hanina fa tsy fatsora fa tena malagasy toa samy tanin'Andriamanitra ok ka samy vahoaka ozy izy ny tompony na ny basy na ny saina na ny vola samy vahoaka ary tsy maintsy andresy ny tolona ozy izy minoko tanteraka zany satria manomboka mimazavazava ary hitako hitan'le vahoaka ny lalana andrianana satria raha lazaina amin'ny teny tsotra dia zao ninona zavatra atao eto ka raha ohatra misy fofona marika ravalomanana na misy fofona andrajelona dia tsy mipasy ary tsy levin'ny vavon'ny olona mihitsy zay ny zavatra mitranga eto bon hiresaka tsika ny fety kely ny fety tsy eo kely fagoavana ny asaramanitra goavana karakaraintsika vahoaka malagasy any Gambe 78 950 anaovantsika hikarakaratsika ny ankalazantsika ny fetin'ny asaramanitra ny indépendance ny independence day ozy ny amerikanina izay matso ny andron'ny fahaleovantena ary dans les Yvelines 78 950 no anaovantsika anazy io manomboka amin'ny 12 ny fahatongavana ary amin'ny 12 sasany tsy maintsy manomboka mba hajao ohatran'ny fanajahanao ny fisehoanao amin'ny vahoaka amin'io andro io ny fananganan-tsaina satria amin'ny 12 sasany katroka dia mitsangana ny saina dia manao afatra ny ray aman-dreny tsy ray aman-dreny politika io dia misokatra ny lanonana sokafana ny vady ny lanonana dia mifetytsika araky ny lazaiko hoe misy ny fifaninanana ny beloty dia rehefa nandinika tato ny birao maromaro zay ny tato dia tapaka fa ny asiana ny loto zany ary ho loto goavana satria raha manambitana ianao zany tsy le hoe raha manambitana mpamadika akory zany hoe mpampany grasy fa raha manambitana ianao
dia arakaraka amin'ny volabe any ianao mody, indrindraindrindra mahazo indroa intelo, satria de maro ny olona anao sy participer ary efa miteny hoe zay anao tompoko. Omany zany ny 50 centime maromaro fa tsy hoe any vao hitady madinika. Zavao ny mbo atondrakatry ny ankizy 50 centime maromaro, zay ihany ny angaviako aminareo, dia ny beloty, ny loto, de ny ankizy koa manana ny programany zay isy ray aman-dreny anankitelo, efatra i-encadré azy ao anatin'izany ny vadiko. Donc tokony tsy hisalasala nareo. Ny angaviana amintsika mianakavy de mba hitondra an'ity le crème crème amin'ity le atanjakin'ny masoandro iarovana ny hoditra, mitondra ihany koa kaskety na satroka mihitsy ho an'ny ankizy. Raha te ho beau gosse moa de anaovy ny panama fa tsy maninona mihitsy, fotoana famoahana ny panama sy ny karazany zao, ary misy rangahy zay de mampihaiky ahy mihitsy, rangahy lavabe niasa tamin'ny agence de voyage zay izy. Manana karazana satroka izy, mino aho fa mety ho tonga ao izy amin'io 26 juin io, de ho hitanareo eo indray ny satroka mety anaovany, fa ny azy en harmonie daholo miainga hatrany amin'ny loko, hatrany amin'ny tongotra. Na de lehibebe ary izy, efa lehibebe hoe andray enina ambin'ny taona na 17 taona, de mino ahako nareo fa raha tanora miadaladala mety mbola veriny be dia be amin'ny fomba fianjakana na aty andafy aty ara. Ka de fotoana ihany koa ny amin'ireny fotoana ireny fampidirana lamaody, tsy maninona mihitsy, ary izay manko le fitaizana azontsika avy any amin'ny anglisy zany. Na de bermuda na mocassin ary any ambaniny, mipetraka le fahadiovana sy le klasy asehon'ny tsirairay, ary fotoana fanaovan'ny vehivavy, famoahan'ny vehivavy ny satroka milay na fideranan'izany hoe zany no izy e, zany ny anay e. Mety hisy sary direct avy eo amin'ilay fety mba haka-anay fafiny. Ny sary angamba mety tsy hisy satria ny antony de zao, tsy maintsy préservena ihany le personnalité-n'ny tsirairay satria ho avy amin'io fety io zao misy olona maromaro, misy olona miasa amin'ny fitsarana frantsay, manana ny maizy azy, misy olona miasa amin'ny avocat, misy dokotera maromaro, misy ara gendarme mihitsy haut gradé, ka mila fitandremana ny personnalité-n'ny olona satria tsy laozan'izay anatratra hoe fihaonana politika no tao, ka dia ny association ny akama no mandray ny maka ny sary rehetra sy manao ny reportage. Par contre tsy manakana anareo tsy haka sary zany, fa raha ohatra nareo manao selfie amina olona ambony tahaka an'izany dia teneniko aminareo hoe zay ifanarahanareo tsisy idiran'ny association fa resakareo any zany. Fa raha ohatra kosa sary global no publienareo dia raha mitory le olona dia mety ho sahirana kely nareo amin'izay fotoana izay, satria nareo mety tsy maintsy misy foana mipitsikilo amin'ireny zavatra ireny, ka de aleo tsika mitandrina angambany mba tsy hisian'ny hoe efa iza no nalainao sary teo na anona, fa a priori tsisy olana rehefa gardenao. D'ailleurs ny olona manjo ny ankamany hoe olona manana ny klasiny, olona manana ny catégorie intellectuelny sy ny intelligenceny eo amin'ny fiarahamonina, ary mahay mifanaja amin'ny zavatra atao. Ka dia tsy ferana mihitsy nareo vehivavy zany iandraiky arak'izay mahalezy anareo. Ho avy eo koa manko ny tsy maintsy ny DJ animen'ny lanonana, de satria tsy maintsy misy baline ao, andihy ny olona, asaramanitra ve tsy andihy dia
ho ataony nga mamsa mengainga tsaratsika menakavy ao de zay ny amin'iny. Ny sakafo efa lazaiko iny foana hoe ny vetiny rehetra, ny hena, ny vary sy ny karazany aza miasa saina am'zany fa manomboka amin'ny 3 eo kosa na mety manomboka amin'ny 1 mihitsy ara de efa misokatra amin'ny masikita sy ny hena salo hoy zareo boka baka Toliara tsy miroro manko ny thème nalaina tamin'ity indray mitoraka ity zany hoe anareo Toliara zany anareo sud iny zany sud tsy miroro mba anareo ny anio ka hita eo ny capacité de mobilisation anareo de eo tsika mahita izy hoy ny fitenenana. Bon, hiresaka ny hiditra mitratrasika am'izay tsika mazava ho azy fa mbola mamerina ihany miazakazaka be mihitsy ny tsy hoe famandria toerana fa de ho ferana ny isan'ny olona ho avy amin'io lanonan'io, miazakazaka be izy ao mba tsy hisian'ny hoe zao zay vao naheno, ary zay mihitsy ny safidianako an'ity ampitapitao ty hoe zao zay vao naheno sy karazany tonga de ampitapitao amin'ny havana rehetra ny resaka momba an'ity fety ty asaramanitra ty fa rehefa hoe au dernier moment zay vao hoe ho avy zay fa zao zay vao malala fa maninona no zao vao anina nefa le zavatra efa mandefa ela be fa ianareo no tsy mampita amin'ny fianakavianareo ary mety matahotra angamba nareo hoe zao na izao na izao, tsy hisy resaka politika any fa misy ny olona any amin'ny mampara manontany izy hoe afaka makany ve zany zay tsy ho tebahanareo, non, tsisy anentsika mampara mihitsy aho, tsisy anentsika atimo aho fa rehefa tonga anao ka manaja ny tenanao mahay maka fifiny, mahay maka fafiny, mahay maka tsirony, mahay misamizy miaraka amin'ny olona, mahay mifety miaraka amin'ny olona de fa ity zany no miainga fa tsy ity zany no miainga ao ka manontany zareo hoe ahoana izaho mihitsy nandray anareo ambavady ary ampiditra anareo hoy satria tsy mialonjafy io fety io ho an'ny malagasy iray manontolo. Zay zany alao hazava-tsary zay resaka zay ka rehefa avy eo mba tsy hisian'ny hoe tany zay fa nitebahan-dralahy tsy fanaon'ny akama loatra zany tompoko rehefa miditra amin'ny engagement anankiray izy hoe ity zavatra ity de tsy hisy kabary politika fa afaka no zavatra ho teneninao ary raha misy de misy ary angamba ny zavatra ho tenenina de ny hoe inona ny zavatra efa vitan'ny akama raha resaka ny asa sosialy izy satria nisy olona miezaka mafy mihitsy ampitovy amin'ny akama amina parti hafa na ny akama teoko dia tsy parti fa mouvement, tsy parti politika ny akama fa mouvement social fotsiny ny akama manampy izy amin'izay sahirana ary midera ho an'izay mahay sy mety ny ataony anatin'ny sehatry ny fiarahamonina sy ny fiovana ara-toetra sy ara-panahy amin'ny fitondrana ny raharaham-pirenena. Very saina tanteraka ny mpamadika palitao ny girouette. Voilà pourquoi l'intitulé de notre tatasik aujourd'hui sera de où sont-elles les girouettes? Zay ny titre ny tatasik androany. Andraso aloha hiarahaba miaraka amin'ny arahaba isika rehetra ato amin'ny YouTube. Ato manomboka mihamary ny manaraka ato amin'ny YouTube. Very-hevitra tanteraka satria rehefa navoaka le chef-mbinina de succès. Naresy chef-mbinina ary tsy n'importe qui ny resiny. Rehefa navoaka ny président-n'Union africaine du judo, Andriamatoa Siteny, succès enjana be zany hoe laha ny président-n'Union africaine du judo zany
succès. Resiny zay nitapo taminy tao, resiny Ravalomanana, resiny Andriamatoa Andry Rajoelina. Dia androany nivoaka ny fitsapana hevi-bahoaka raha izay spontané, afaka mifidy ianao, afaka tsy mifidy ianao, fa zay be resaka dia mifafana andehoran'ny zavatra tokony atao. Dia Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina sy Mamy Ravatomanga. Iverenantsika hoe manko izy iny rehefa avy eo fa ny résultat no rositsy kelikely rapidapida fotsiny fa iverenantsika mivoatoatony izy io eo anelanelan'ny fandaharanao. Dia resy amin'isa mavesatra dia mavesatra Andriamatoa Ravatomanga. Ary rehefa hita andralahy zay dia mody miantso. Ela zany bainina, tena ela be bainina tsy azo a. Dia eo zany miantso amin'ny messenger aloha. Tena mba mety mba ho azo hoe ny telefaoniny bainina raha azo atao. Aloha soroko ny solomaso aloha. Mety mba ho azo hoe ny telefaoniny bainina raha azo atao. Ataovy amin'ny messenger raha. Le WhatsApp anie mba tsisy menana. Tena tsara. Ireto miantso reto zany mieritreritra fa za tsy mieritreritra zalahy hoe za tsy mahalala hoe aiza ry zalahy amin'izao fotoan'izao, aiza ny tongony. Ary ny tena problema dia zao, ireto miantso reto dia ancien ex HVM. Moa zany tena tsy azon'ireto bandy reto ve fa anisan'ny olona kategorizena hoe mémoire politique ny Madagasikara, za Fleury Rakotomalala. Dia mieritreritra ve reto bandy reto hoe satria anankitelo zareo ny antso. Roa lehilahy dia ray vehivavy. Dia mifanontaniana dia mitovy daholo hoe fa ahoana e, aiza moa izy e? Sira ve ianao fa lasy io Rajaonarimampianina io? Ahoana le sy teny e? Dia manadiady eo zany dia tena hitanareo zany le tena hoe tena sans scrupule. Zava-be ry zalahy amin'izao fotoan'izao, manamotamo, mijokojoko, manao izay mampetipetiny couleur any amin'ny Mampara sy ny TGV any. Dia mieritreritra reto fa tsy fantatra. Sitrabe navaliko hoe enoa iaho za rehefa avy eo fa tsy manana havaly aminareo aho satria tena tsy afianako anareo. Reny le olona ziro eto reny, na reny mpamadika palitao reny, na mpijapy lamasiny reny, farany halako, tena teneniko farany halako ao anatin'ny politika, ao anatin'ny safidy politika. Misy olona dia miaraka aminao izy, dia mieritreritra izy fa tsy fantatry Fleury Rakotomalala hoe izy koa ne kahary. Ary misy zavatra tenenin'ny Fleury Rakotomalala ao anaty fivoriana. Dia averin'ny olona amin'ny Fleury Rakotomalala amin'ny forme hafa nefa dans le même style. Dia fantatrao hoe reto aby ny tao. Dia misy olona zany tena mieritreritra mihitsy hoe takapa le bandy na novice dia ndao antsoina fa je le connais. Je le connais né, bon, on va l'appeler Fleury Rakotomalala, on est amis. Il pense que je peux être aussi naïf que les autres. Dia mametraka fanontaniana hoe fa ahoana bainina? Sira ve ianao e? Ahoana mifanteny? Fa iza koa ny olona mety mbola ao avoaka eo? Dia reny olona reny ve ahoana tena d'accord amin'ireny ve ny frantsay e? Ao ambadika ireny ve ny be kintana e? Ao ambadika ireny ve ny sinoa sa ahoana sa hitanao zany le tena question hoe ahafahan-dralahy mametraka amin'ny tongony très rapidement ary hijapiny ny mouvement-nao avy eo. Moi j'ai toujours dit, je suis quelqu'un qui crée mon chemin. Je suis en train de frayer certains chemins. Ceux qui me suivent, peut-être, ils perdront avec moi. Mais au moins,
on est venu avec une certaine originalité, c'est-à-dire notre objectif, notre deal, notre chemin. Peut-être, et certainement, on réussira. Là, on sera fiers de nous. On n'est pas si nombreux que ça dans le groupe ACAM. Mais nos rangs commencent à s'épaissir. De plus en plus. À grossir plutôt, de plus en plus. Donc, ça m'a fallu là, c'est là où attendre la pièce à pièce. Alors qu'il me tenait conquérant, je me vois mal d'être sous la commande de Ravalmanan et de Andradjel. Je me sentais, oui, l'an, foula charina ko sa mbay mandenko. Si j'ai une paysan, raha ohatra hoe zany Ravalmanan zany andeha commande, tena mialatsiny aloha fa tena azafady a. Vidika aza vidimboninahitra. Tsy za mihitsy no andeha hoe sous la coupe de Ravalmanan zany. Je l'ai vu parler. Je l'ai vu discuter devant moi, en face de moi. On a fait Tana Nairobi ensemble. Je l'ai regardé de haut en bas. De l'autre, sauvé ma vita manambaka Madagascar, ma vita manambaka Malagasy. C'est un mec qui paye pas. C'est un mec qui n'a, je veux dire, aucune envergure. Mais tellement il est malin. Tena zany tenenareo fa raha felako ny tamain'indray mandeha Ravalmanan, mety anjepijepy arofanina mihitsy a. Fa tonga saina mijery hoe tena matanjaka amin'ny hafetseny ty cowboy ty io. Ary mefito a Fleury fa fetsy ty bandy ty. Izay ny qualité en Ravalmanan, fetsy izy. Ianao rehefa miresaka amin'ny olona mandritrina fotoana anankiray elaela zany, adiny roa ngamba farafahakeliny ny tao amin'ny tokantranony. Entre an'izy ny kabarerisy miresaka aminao eo zany face à face eo. Eo anao vao tena mahatsapa tsy lasy ty cowboy ty. Aza adino fa averika ny circonstance nahalany an Ravalmanan ho filoham-pirenena dia noho ny ratsiraka nanao folaitra tamin'ny Amerikanina. Le meilleur poltron qui puisse exister à l'époque, c'était Ravalmanan. Voilà pourquoi les Béquites en ont soutenu Ravalmanan et les Français ont été obligés de suivre, y compris l'Église catholique. Par contre, pour le cas de Andradjel, c'est aussi la faute de Ravalmanan qui a fait n'importe quoi en limogeant l'ambassadeur de France. Et le meilleur poltron qui existait à l'époque, c'était Andradjel. C'est moi qui. Tsy afaka ny amorona ny olona io meilleur poltron sasa eo. Dia menomenona foana ny intellectuel fa inona mivelana foana aneo satria nareo tsy sa. Andradjel, il n'avait rien à perdre. Marc Ravalmanan, il n'avait rien à perdre. Il avait 1000 milliards d'impôts, de taxes impayés qu'il devait payer. Il n'avait qu'à choisir, il dépense 100 milliards, 200 milliards, il est président. Qu'est-ce qu'il a à foutre? En plus, il a le soutien des pays majors comme les États-Unis et la France et l'Église catholique et le FDKM. Fa iny tsy miverina tsony iny. Dia ry zalahy zany tsy mianatra koa izy manontany hoe tena tsy tafatsony ve zany reto Ravalmanan sy Andradjel reto. Matory hoe tafa hoa dia nareo mivendrabendrana mpanao politika vendrabendran'ireo mahatafa azy. Allez toujours, mettez de l'importance sur Ravalmanan et Andradjel et vous verrez. Faut pas venir me voir, ah, Fleury, tsy marina ny teninao.
Fa io André lalany any Androany dia miteny an'izany. Mettez toujours, rangez-vous du côté de Ravalomanana pour qu'il soit important dans l'édifice politique à Antananarivo. Parce qu'il faut reconnaître que c'est Antananarivo qui fait des faits. Misorotaka ny Manday. C'est une occasion d'en parler satria anatin'ny programmako ty. Fa tsy mahonga-panjakana zany e. Isorotaka ny Mazanga. Tsy mahonga-panjakana zany e. Fa raha io Manday, io fotsiny transposé aty Antananarivo miaraka amin'ny lycée technique, miaraka amin'ny université technique eny a Vodivorona, Akatso, miaraka amin'ny école privée, sy zay intellectuel latsa ao, dia lazaiko anareo fa miovitrovotra ny fitondram-panjakana ary efa manomboka mitsoaka ny nosy be ry zalahy miandro hoe manao ahoana izy eo, dia raha vao hita fa enjana ny affaire dia lasa izy amin'ny job privé dia mitsoaka izy. An'ilay izy zany. Misy mantany io hoe tena faotiny Ravalomanana tokoa ve zany natonga ny Andry Rajoelina reo? Oui, tena faotiny Ravalomanana. Fangaro tamin'ny volan'ny fanjakana sy ny kitapom-bolam-panjakana ny volan'ny Tico Group sy ny Tico Bozy mifangaro tamin'ny olona tokony hitondra fanjakana fa ny Tico Bozy no mibahana tao ny fividanana Boeing tsy ferana, ny accaparement de terre tsy ferana, ary ny tena summum an'ilay faute grave dia ny fandroahana ny ambassadeur any Frantsa. Teo ny taitra ny olona hoe fa izy ty bandy ty tena amboarin'ny olona. Les gens ils ont pris le plus cancre. Pour défier Ratsiraka, les gens ils ont pris le plus cancre. À la personne de Ravalomanana, accompagné par la personne de Ravatomangamamy. Azadiny fa mamy Ravatomanga nanampy amin'ny marika Ravalomanana tamin'izany andro. Après, il s'est rangé du côté de Andry Rajoelina. Plus cancre que Ravalomanana zany no nalain'ny olona indray hoe io indray koa arany an'lahy DJ. Ialahy industriel fa DJ koa mipetaka an'lahy eo. Adinony langa fa zay no nametraka an'lahy dia nitsofin'ny olona par un coup de cyclone. Dia à force takan'ny René zao. Hoanina tanteraka ny hoe tsy hita zay ao asiany tenany. Miakatra ary manonga dia manonga ary miazakazaka mikotiny Rajoelina ary mampianina. Hoaizy rehefa avy eo tonga Rajoelina ary mampianina, ametraka ny drafitrasa izay apetrana izy ary anadio ny tanàna. Inona no ataonao? Ianao anatin'ny isan'ny olona maloto. Sahira anao ny mpivadika palitao sy ny girouette. Ka io tsika zany mila, sika voaka malagasy mila miteny sy manebaka azy ireny hoe oka kosa rangahy zay mbola Renarsona ihany ve? Renarsona tany amin'ny Aremanina any. Izy zao mihitsy ministre Narsona, ministre ny aménagement de territoire. Face à face zasy izy ary fidy kapitampoka. Zary rangahy tozy izy nampina ny Rajoelina ary mampianina tay azy. Mialatsiny ato ary fonako miteny an'izany fa tsy azo ovaina manko itenin'ny olona. Dia hoaniko izy satria inona olombelona mihiratra ny voamasoko tamin'izay. Oh, quelle conviction! Toza mantsy azy tamin'izay. Narsona. Ialany eo aty voaingana ny manao politika. Fa ny fahaizan'la politika ho dia mampitola gaga kosa satria enjana be la ray vadika palitao. Tsy potitak'izay izy dia efa misy amin'ny lahatra satria voaroka limosé tamin'ny zavatra tsy nety nataony tao. Efa milahatra, misy amin'ny olona milahatra ry amin'ny mamy Ravalomanana. Dia aiza izy zao mialokaloka ankoatra ny madepite azy. Any amin'ny mamy Ravalomanana.
Le mpivadika patotao nefa niainga tany amin'ny Arema zany olo zany a, niainga tany amin'ny Roland Ratsiraka zany olo zany. Ratsiraka riloananana nanana zany ny hiran'ny Larsona taloha. Hirakiraka izy tamin'ny Mapara sy ny TGV tamin'ny transition, tady sipasipa ho an'ry zalahy lehibe. Potak'izay izy tonga de fa izy ny azo velona enjana indrindra miaraka amin'ny Ramboly eo. Hitany indray fa ho verivery ny Rajaonarymampianina indray nakany amin'ny Ravalomanana, iny loha tsy nahiny safidy mihitsy iny. De indray niaraka tamin'ny Andry Rajoelina. De mieritseritsy reto tovolahy reto hoe tsy misy retovo de manivelona anie. De amin'izao fotoan'izao mitrambla ary mangovotra ao anatin'ny fandehanana. Ilaina ny mpanao politika mamaritra ny lalana andehanany. Zany akory tsy midika ny akama mamaritra ny lalana andehanany a. Amin'izao fotoan'izao ka andeha hifanosina atsy na hifanosina roa, manana ny lalana andehanany sy ny trajectoire respekteny ny akama. Tsy fantatra zay ambaran'ny Rapitso fa araky ny teneniko anareo foana hoe, ary zay namaranako an'ity tantatsika ity de hoe ny lalana andehanan'ny vahoaka no andehanany ny akama. Ampisokatra amin'ny mason'ny vahoaka ny akama hoe izao ny marina momba n'ity olona ity, zao ny marina momba n'ity rangahy ity, zao ny marina momba n'ity fe social sy fe politika ity. De rehefa misokatra tsara ny mason'ny vahoaka ka manana ny safidiny izy, de izy ihany ny teny hoe ity ny mety aminay Monsieur Fleury. De amin'izay fotoan'izay manaraka amin'ny vahoaka hoe io olona io mety aminareo, tena sura nareo a. Efa lasa amin'izay zany le fitsaniana goavana sy ny fandraisana an'le olobe goavana. De amin'izay fotoan'izay moramora, satria anisan'ny artisan zany Andriamatoa Fleury Rakotomalaza sy ny akama ny fiarahana amin'izany olo izany, na vavy izy na lahy, ho tonga ny fitondrana. Manomboka mibrosé ny personnalité fa ny zavatra tena démontrentsika aloha amin'izao phase voalohan'izao de hoe tsy mipasy ary tsy miporta zany hoe Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina zany. Minoa marimarina nareo fa misy zavatra tsy maintsy hisy eo ary hitsangana ary hipotra. Efa enim-bolana no niteny an'izay, tsy moramora manao zavatra. Fa ho gaga nareo rehefa aveo hoe fa avaiza daholo ireto tanora reto, avaiza ny mpiran'ity plateforme ity, ny amin'iny zany no teneniko eo. De ho gaga ianao aveo rehefa mipoaka ny atry, mipoaka ny eroa, tiako tenenina zany implosion. Misaraka ny atry, misaraka ny eroa. De amin'izay fotoan'izay ianao no gaga hoe fa ahoana ary izany. Mazava meloa ny zavatra tenenina satria vahoaka ny resahana, andeha ho any amin'izany tsika, tsy maintsy hamafisina ary atao hetsika goavana ny mouvement nini mba ahafahantsika mametraka azy. Tsy ho ao anatin'izany mihitsy raha olona sadasada aloha ny amin'ny safidy sy amin'ny lalana tokony andehanana. Ho avy ny fotoana tsy maintsy hisafidianana hoe atsy na aroa. Fa rehefa feno fisalasalana ohatran'izay de tadio araky ny teneniko hoe tarakeo ianao fa matikena maso amin'ny politika sy ny fitondrana ny firenena sy ny raharaham-pirenena. Tsisy enamaso, tsisy état d'âme. C'est toujours l'objectif qui compte. Et c'est quoi votre objectif? Samy manana ny tanjony io. Tsy hananan-kena maso ary tsy hanan-goavana araky ny teneniko foana ny raharaham-pirenena. Voatery mibloqueko, voatery mifafako tao anatin'ny mémoireko ny fianakavianako maromaro mba tsy hanembatsembana hiteny hoe
Fa inona raha mampiady anareo sy mamoravatomanga e? Maninona raha miavana nareo fa tsika menakavy ihany samy mpiavana tsika tsy ananakavana any raharam-pirenena. Ary izy koa mitondra amin'izao fotoana izao tsy anana-niavana ny raharam-pirenena satria na ny fitorinana hanakajana ataony tsy miafafa izy, tsy mambakavaka izy. Ny anaran'ny Fleury Rakotomalala dia efa any amin'ny notera rehetra ao Madagasikara. Ka raha ohatra Fleury Rakotomalala sanatria izany mivarotra tany dia tonga dia efa ny notera. Jereo amin'izany na ny notera raha tsy manana etika mihitsy. Na ny notera ary. Notera miantso amin'ny Mamoravatomanga hoe misy dosy ato hoe. Ao anaovana an'ity. Peo aty ozy Mamoravatomanga. Hoe misy zany. Misy zany tompoko. Ary tsy ny anarany Fleury Rakotomalala rery. Tsy mba hoe anarana filohana parti takany hoe team na ohatra tsy maninona hoe HVM. Fleury Rakotomalala, Mika Rakototsamy manana izay akamo. Tsy mampaninona any zany e. Tena tsy mampaninona ny akamo zany satria eo no ahafantarana ny degreny izy hoe tena atahoran-dralahy marina tsika bainina. Tena atahoran-dralahy le Fleury Rakotomalala sy le Mika Rakototsamy manana. Dikan'izany raha ohatra ianao tsy atahoran'ny olona tsy andraisana mesure ohatran'izany. Fanagadrana 5 taona raha tonga aty Madagasikara tonga dia IST sy ny karazany. Fa atahorana ianao matoa tonga za misehatra zany saika kritika ohatran'izany ny ametrahana momba anao sy ny dosianao. Ka dia izao mila fasahiana ny miaraka amin'ny akamo. Mila décisif, mila olona manana conviction. Tsy mbola mivoaka aloha ny tsy fotoana ary tsy izao no fanazavana an'izany hoe fa inona ny programme politika ianareo e? Inona ny zavatra tianareo apetraka? Ny zavatra tiana hipetraka aloha dia izao miaraka amin'ny olona anadio tanteraka mihitsy de fond en comble an'izany atao hoe Madagasikara zany ny akamo. Ary rehefa tsisy zany dia raisin'ny akamany andraikitra, raisin'ny akamany adidy tompoko. Satria ny akamany efa mampiseho sy manome lalana io hoe zay sa e. Tsy moramora anie zany menasy aty an-dafy zany e. Zao matoa zay sa manao an'izany dia mba tompon'ny tontolo ihany koa zay sy mba tompon'ny sandry. Fa tsy sakaletaka ary saritahotra. Raha tonga aty amiko ianao ka miteny hoe mbola misy fianakaviako any Madagasikara, aza miresaka amiko an'izany. Mbola manana koa fianakaviana any Madagasikara. Ny ray aman-dreniko mbola velona, ny anabaviko mbola ao. Manana fa za miteny amiko zay manana ny ravavinay any izao sakaletaka ianao e. Saritahotra ianao. Nefa ianao miandrandra zavatra ngeda be rehefa avy eo amin'le firenena hoe za miaraka amin'ny Fleury mety possible ahako ho ministra rapitso na ohatran'izao manombo bonibonina eo dia misoutenir an'le ry dia manampy an'le ry dia zao azafady to. Aty amin'ny tolona dia efa zao ny aty amin'ny tolona mora kokoa no ny fitondrana ny firenena. Tena miteny anareo an'izany. Ny olona mitondra firenena dia mila fasahiana. Tsy mila hoe sao de mba aza manao an'io fa sao de zao hoe aza manana an'io fa sao de non. Ny fitondrana firenena dia tsy natao hanambatambazana vahoaka fa ny fanomezana ny fahasoavana ho an'ny vahoaka tout de suite na à terme na à long terme ho zava-dehibe. Zay no nahatonga sainanao hoe grave be ny zavatra ataon'ity Rajaonarimampianina ity. Fa à terme todika any amin'ny olona. Ary todika any amin'ny olona satria hoe eo amin'izay vao hita amin'ny olona hoe lelika raha ty tsy nahitatsika an'izany hoe io centrale hydroélectrique io raha
raha Jaonary Mampianina nanao an'io. Hoe foana ndray hitantsika an'izany. Ny FIFA era nanampy an'i Madagasikara pour ho an'io terrain Mahamasina io. Azadiny! Fa tamin'ny andron'Andriamatoa Jaonary Mampianina io nefa saiky namboarina. Fantsipahan'ny team. Laura Valomanana no nanao hoe non. Azadiny zay. Efa tamin'izany dia efa nanomana ny vola amin'ny FIFA fa tsy te hisiny hoe problema narotadrotako amin'ilay firenena satria mbola marefo dia marefo ilay firenena tamin'izany dia voaterina prime sy nahemotra hoe alao anoriana ilay projet. Fa i Andry Rajoelina tsy lamboto, tsy mivaky loha amin'izay team zany izy. Ery Jaonary Mampianina tsy nainandrefa ireto team reto nefa KO teknika. Tsy nanao jelamboto izy fa napetrany amin'ny fanajana hoe ny team ny tompon'andraikitra sy manapaka ny commune urbaine Antananarivo, ny stade Mahamasina, ny commune no migerer azy satria anazy io zay maha stade municipal azy. Fa le ankiray jelamboto dia tonga dia miforceny fotsiny tao. Dia ohatrany hoe izy no navita azy. Hoe le aika le Ery Jaonary Mampianina izany nanao an'ity aéroport milay be ity. Hoe le ohatran'izao mitohitohy ohatran'izay le izy, zay le hoe zavatra ataonao positif andrano manana forme latente io. Ny zavatra niteneniko il y a 2 ans de cela zao manomboka tonga mason'ny olona hoe ary ny tena enjana dia misapproprie an'izy ny olona indray no miteny hoe tsy maintsy tsony rano chef Fleury. Tena tsy d'accord amin'ireo Ravalomanana sy Andry Rajoelina intsony zay. Zany hoe les gens ils sont en train de s'approprier de ce que je disais il y a 2 ans de cela. Ny olona mahavita mitsinjo lavitra ohatran'izany dia ilainy ny firenena. Na izaho zao ary ny takan'ny Ery Jaonary Mampianina momba ny délestage tamin'izany andro any. 3 mois no tenenina angaha 3 ans izy mbola tsy vita zao. Dia nisafidy ahozy izy aleoko manao centrale hydroélectrique toy izay nabaky ny JIRAMA. Zao ny Andry Rajoelina bloqué ny centrale hydroélectrique satria izy menatra hoe Ery Jaonary Mampianina nanao an'io dia any amin'ny termika foana izy mandeha satria sady mampidi-bola ho anazy menakavy. Zany hoe efa fantany izany fa tsy haharitra eo izy. Dia aleo ny manangom-bola, manango-karena, dia rehefa raikitra ny hoay dia mitsoaka aty an-dafy izy dia efa blindé izy amin'ny saosy. Amin'izay fotoan'izay tompoko efa hafa législation ary hafa ny fifanarahana eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa satria ny tena mba mahay an'izany atao hoe relation bilatérale izany ihany. Aiza ny kitihana dia menga daholo ny rehetrarehetra dia inona ny avantage réciproque et mutuel dia misokatra an-dalana par rapport an'izany hoe izao na izao zany. Tsy omeko anareo ny amin'izany fa ny zavatra tiako ampitaina dia izao sahirana nareo girouette amin'ny zavatra mitranga. Asa angaha mety misy mahay manao mifona haingana any ambadika any, izay indray no tsy haiko. Fa raha aty amiko Fleury Rakotomalala aloha dia ialako tsiny fa raha anisan'ireo le grand mpamadiky, le grand bandit nareo, za kosa aloha dia miala tsiny fa tsy araky ny ara-iasa aminareo ary tsy afaky ny ifandray tanana aminareo akory. Mampalahelo ahy dia reto olona vahoaka voafitaka reo hoe Arema, avy eo indray Kim, avy eo indray HVM, avy eo indray Mapara dur mihitsy. Non, tsy ohatran'izany ny fitondrana amin'ny firenena. Hiditra amin'ny resaka maninday tsika. Hita zany zao fa mampalahelo ny teny an'ity fa lazaiko a. Atahorana ny fitondram-panjakana tanteraka ny zanak'Antananarivo. Zay le izy. Mety hoe zanak'Antananarivo dia na avy any amin'ny faritra ary izy niteraka dia mianatra ao Antananarivo dia azo antsoina hoe zanak'Antananarivo zao. Fa ny any amin'ny faritra n'inona no lazaina
de lasa any amin'ny faritra foana zao no mandefitra. Tarany karamany any Mazanga, tarany karamany any Fianaratsoa. Tatoato zao ngamba miparerera ngamba ny amin'ny Paramedy. Tatoato fa tsy de maheno an'izany intsony eo Antananarivo. Zay no ataoko aminareo hoe manokatra izaho tsy andeha nanao analyse hoe hanao journaleux ka hitantara hoe tsy voaloha ny bourse-n'ny mpianatra tany Tuiliara zay efa lazain'ny rehetrarehetra. Tsy zany ny style-n'ny Saïsindao fa analyse de fait manokatra amin'ny masonao vahoaka hoe inona ny tena zavatra mitranga. Zany lazaiko anao zany hoe azafady zany lazaiko anao zany hoe atahoran-dralahy Antananarivo, zanaka Antananarivo, de na etsetsira be ara de efa mamay, miafy, tsy mahazo bourse, tsy mahazo karama. Tsy tokony ho titena ny zanaka Antananarivo, tokony ho solidaire amin'ireto mpianatra na mpandraikitra raharaha amin'ny fanjakana any amin'ny faritra. Tsy miteny hoe zaho na zary na ahoana fa aza atao vai ndrahalahy modiana tsy hita le zavatra mitranga. Ny mpanao politika dia tsy mahavita mihitsy manao anticipation ny zavatra mitranga. Fa ato amin'ny manipulation sy ny les politiciens malgaches zany, ceux qui se présentent comme tels actuellement, ils n'agissent pas, ils réagissent. De manipulena, ezahana hitodika any amin'ny intérêt-n'izy menakavy le zavatra mitranga ary araraotina hoe zara raha le mpianatra mihetsika de miezaka milahatra amin'ny intérêt an'le mpianatra. Malheureusement ça passe pas parce que les étudiants aussi ils ne sont pas dupes. Les politiciens ils viennent pour dire rotsokos, mampirisika, mila vola ve nareo? Aty ny vola kely, 25 millions, 10 millions ohatran'izany, amin'ireto mpanao politika zany. Bien entendu, les étudiants ils prennent. Mais après, ils vont pas loin. Dès l'instant, honoren'ny fanjakana, ny bourse, ny requetiny. Ka ianareo mpianatra zany, ianareo tanora, fataro ny intérêt anareo fa tsy hoe rehefa azonareo ny bourse de mieritreritra nareo hoe vita zany ny tolona. Non, mbola tsy vita ny tolona ry zalahy satria miantona de zao. Mbola ho avy ny fotoana hitady asa nareo, de vous n'êtes pas TGV encore moins ma part, dia tsy mahazo asa nareo. Amin'izay fotoana izay nareo vao hamenona tongotra aman-tanana. Tokony tamin'izany ity de efa nivitaina, marina ny tenin'ny Zoky Fleury. Mbola hitady asa nareo de hitanareo zany hoe tsy ianao no mahazo an'le poste any andafy fa mety le banitsy ny ninina atao amin'ny université no nahazo azy satria le ry TGV sady mapara. Le ry le milaza ny information any amin'ny Andry Rajoelina hoe hirotaka ary le rony reto aby ny anaran'ny olona satria ny olona fetsy. Mpianatry ny haino aman-jery zany na ny mpianatry ny université zany de na fetsy ohatran'le bois izay, ohatran'izany teneniko zany hoe izy ny mpanao rapport zany hoe izy espion, na izy ohatran'ny ry maître Olala, ry Manandafy Rakotonindry, ry Jean Christiste Langs tamin'izany andro. Izy mihitsy no nanao ny tolona de ireo mahafinaritra mahita an'zareo tafita amin'izao fotoana izao. Mila safidy ihany koa zany ny mpianatra amin'ny zavatra zay tokony atao fa tsy hoe ataon'ny olona ohatran'ny akoho kely
de rehefa mitabatabatsy mpazava fotsim-bary de lasa indray mangina, tsisy indray fotsim-bary de lasa indray kakakakaka iaran'ny tanàna de tsy mpazan'ny olona. Mba eritserety ihany ny averik'ireo zavatra ataonareo ihany koa. À terme, à court terme, à terme zany rehefa miteny hoe à terme de eo daholo ny terme rehetra, na court na moyen na long. D'accord? Ok, ndao tsika andefa hira kely dia miditra amin'ny thème anankiray. C'est le destin. Oui, ce qu'il faut partir, qui dans nous sans murmurer son cœur, sans un soupir. Non, il ne faut pas pleurer. Gardons seulement pour nous-mêmes. Pour nous, notre souvenir, ils sécheront la joie, laisse-moi voir. Inuna muatawe tiatanana tiarena satimba misikuti manana azula saina tani miafiti mitali satimi sana azuangwari nalikali. Sarukwisa mke wangu unifari nana kweta mapemu yangi yambongea nana sonsika baisharika ana mafiniti naniti nasiniti. Dirimu hatimu talu, dirimu rani marina tuku, muefani sireni pina muifu, isulana nini no moku, nini tewe fikiangao, karisi ya murati gara kitao, nefanyeni nuransani tanganao, nakazunami teila usanindanao. Ili na magina, nitaili mula chini fizalina, nakatuki sambara na nurutina, nefani tunjana ndiri na murina. Sani velo tara, asafa fitara, sani velo didi, asafa mandidi. Oh, 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 oh.
ary a lasako misy velovelom-bolo ery zao na ianao zay iry zay satria zay iry zay le fandihy am'izay le tsatsatsa mba miangavy andriamatoa maro sambale fasy zany rehefa mivaintsisy fa tena ankafizin'ny malagasy iny am'le mandeha petit pas za tsy mety mahay an'iny mihitsy petit pas kely etsy de makejy aina de miodina kely etsy de parady etsy tena tsy mety haiko iny le olona asa angambany amin'io ano anararoatra hianatra raha ohatra misy mampianatra fa mba iny ihany no fahaizana mandihy tsy de haiko amin'ny style fandihana tsy de haiko zany amin'ny fandihana. Manday efa voalaza antsika eo teo hiresaka ny euro foot kely vetivety tsika vetivety fotsiny dia hiresaka an'ity mafia gasy ty tsika avy eo. Ny euro foot a de zao raha izaho aloha zany nanontanianareo de aty andafy zany misy an'le filalaovana na tsy maninona tenenina hoe filokana tsy maninona zany fa assumer ses propres défauts zay de manafina zany ianao hoe za loka betclic de afenina zany za tsy manao an'zany za fleurina anao ahy de tena teneniko hoe Allemagne contre tout fa za fetsy ampidiriko ihany koa Frantsa contre tout de nasiako Hollande contre tout Italie contre tout tsy teny kosa aloha hoe ohatriny fa raha ohatra fotsiny zao takany hoe Allemagne mahazo de tenenao hoe tsy latsaky ny any amin'ny 13 000 € any no azoko fara tena tenenao vola kely no ampiasaina am'izany tsy mihoatra amin'ny 50 € akory fa tsy mety tsony raha zao nareo vao hanao an'izany alohan'ny atombohan'ny match ny atomboha am'izany no anaovana an'izany fa maninona ny hoe Allemagne, Frantsa, Hollande, Italie rehefa nataoko ny analyzy efa elaela tsy naheno an'ny Hollande zay nefa Hollande io firenena anisan'ny manana tanora mahay baolina jereko koa ny physionomie amin'ny match rehetrarehetra fa mihidy la clé d'or ny couloir rehetra sy ny axe toy zaho hoe ny italiana no anisan'ny spécialiste amin'ity zavatra ity Catenaccio sy ny allemand satria ninino nalazaina de zao la France est attendue ireo rehetrarehetra de efa nanao dispositif défenseur zay hifanena éventuel amin'ny Frantsa un plan tactique zany par rapport an'i Benzema sy Mbappé sy Griezmann sy ny karazana efa nanao plan défensif par rapport am'izay reo ary par rapport am'izay mihitsy no nangalany inona izy teo ny mise en place ny plan défensif araka ny teneniko teo sy ny demi hitako hoe tena efficace le disposition technique apetraky le entraîneur allemand le manao an'le 3-5-2 ary enjana ny fivadihan'le dispositif avy eo lasa manjary lasa efatra ny attaquant tonga ao anaty surface ary le telo milahatra mirécupérer an'le baolina tonga de raha vao mivoaka tonga de fa eo izy telo la zany hoe attaque en permanence zany le izy de tsy manam-potoana akory ianao hidevelopena ny attaquenao hitako tena hoe efficace be ary ho sarotra amin'ny ekipa hafa no hiala am'izay tandremiko koa nefany fa ila Frantsa koa de manao jeu ana défense fa manao football total izy zany hoe miaraka am'se développer
miara-mihetsika daholo rehefa tonga ny ataky ary manana Mbappé rapide izy amin'ny hazakazaka sy Benzema ary Griezmann de le passe chirurgicale ndraky Pogba dikan'izany zany de zao raha ny alohan'ny fotsiny de fankatahotra Allemagne sy Frantsa raha misy maresy aho de elanelana but anankiray fa za plutôt mitongilana any amin'ny match nul ary je vois les deux pays tonga any amin'ny demi-finale pour ne pas dire hoe finaliste ka raha zay schéma zay no mitranga hoe Allemagne sy France tafakatra any amin'ny finale de nizaniza amin'izy roa mahazo dia mahazo vola zany raha misy surprise moa zany hoe Hollande efa bonus ho anazy zany indrindrindra ka hoe Italie sy Allemagne no finale ka Italie no mahazo de efa minimum any amin'ny 20 000 € any ny gain le zavatra tokoko dikan'izany amin'ity foot ity zany tsy manome tadamina hoe iza ny maresy na iza ny tsy maresy fa miandrina any amin'ny finale de raha mivoaka an'izay ny finale sanatria Croatie sy Espagne dia voa zany kanefa na izany na tsy zany tsy hino hoe ty Espagne ty ho lasa lavitra satria anisan'ny tena tsy tokony ho zany aloha ny paramètre hitsarako an'le ekipa fa resaka sentiment fotsiny zao ny aho hoe fa nahoana kosany de tsisy joueur ny Real de Madrid na iray azy ny joueur aligné na sélectionné ao anatin'ny ekipany Espagne ratsy loha le entraîneur zany ratsy loha le bandy ary zay mihitsy no mety apotika azy satria rehefa jereko le maly tena tsisy percutance mihitsy nanana occasion net indroa ngambany Suède Espagne koa nanana tena miala tsiny tel que c'est parti je pense que l'Espagne n'ira pas loin quart de finale de samy mifanao veloma raha ny fahitako azy ok Eric stop farime ravana akamy de resaka momba nyreto mafia gasy reo tsika zany amin'ny resaka assassinat commandité any Madagasikara ny zavatra tokony lazaina aloha voalohany indrindra de zao hoe rehefa misy olona aina nalatsaka dia na tsy mitory ara na tsy manao plainte ara ny tompon'ny fahoriana ny tompon'ny maty dia mandeha automatiquement ny enquête sy ny investigation satria ny aina dia an'ny fanjakana ihany koa zao ny zavatra lazaiko anareo tsy nde mandeha na indroa misy maty assassiné ao Madagasikara ka tsy tohiny na misy olona bouc émissaire any voasambotra pour le besoin de l'opinion pour faire taire l'opinion de aniny tsy na nivoahan'iny raha tsy fantatra akory fa efa mivoaka ny fitsarana tsy misy raha tsy hoe miinsista mafy ny fianakaviana resaka ny Zaïda moaly zay jery sanitaire fako moaly tamilady fa nataoko ny fanadihadiana tsy mbola misy enquête na ouverture d'enquête na procédure momba ny Zaïda amin'izao fotoana izao
Normal be raha matahotra ny vady aman-dranany. Vehivavy io, tsy mametraka plainte. Ary indray andro zay ary za nisy mariazy nataon'le ramatoa io. De izy moa mipublie ny sarin'ny mariazin'ny zanany amin'ny Facebook. Sa mariazin'olona hafa izy iny tsy tadidiko. Jereko tao anatin'le sarin'le mariazy, fantatra hoe havan'ny Zaidy io manao mariazy io. Jereko misy anankiroa. Olona akaikin'le commanditaire an'le assassinat-ny Zaidy a. Ary za à distance indray no narary kibo. Lasa ny saiko hoe fa ahoana ary zany le aza. De tsy fantatry le ramatoa ve fa ity olona ity sy ity olona ity anisan'ny olona akaikin'le commanditaire. Na ireo commanditaire ny assassinat ny vadiny. Fa ny jereko. Ary anisan'ny olona vita anakana hoe ajanona io enquête io. Na io procédure io rehefa andeha le procédure. Niratra ny voamasoko. Tonga saina. Ka anankiray tena exemple akaiky ary tena akaiky. Za zany raha zany avocat. Eny tsy avocat aloha za, de donc tsy afaka mipetraka amin'ny toeran'ny olona. Fa raha misy afera tsy mampetipety ny saiko, de tsy miaro an'io. Satria za avy eo manana didy any amin'ny Andriamanitra tompoko, hanao compte rendu. Ary izy efa tonga de malala hoe le boy kely ity défend une cause traître et morbide. Androany zany rehefa mihaino eo zany ny zavatra rehetra mitranga de lasa saina na haino an'ity intervention an'ny maître olalahy ty. Zay ho analizetsika, ho étudientsika hoe ahoana moa zany, ahoana tokoa momba an'ity reto assassinat commandité amin'ny zavatra mitranga any Madagasikara, surtout any Madagasikara zany. Ka de ndahotsika eno ny tenin'ny zokibe olalahy. Tsy voatery ho diso na hoe manana marina izy, fa ty zany de tena ady hevitra teknika. Satria na izy teny any ara de niteny hoe zany Danil Rajany zany de olona akaiky ahy. Eo zany tsy nahdakoro anahako hoe mianatra tonton ozy izy, izany olona zany. Ny avocat afaka mandà afera anankiray hoe za tompoko tsy afaky ny hanome avis, tsy afaky ny tsara amin'io satria tsy lucide amin'io. Zay natao hoe professionnel manko. Tsy lucide amin'io satria le olona fantatro ary akaiky amiko. À un moment mety ho entier amin'ny jugementko na amin'ny procédure hitondrako azy, satria mety hanindry ahako foana ny fihavanako amin'io olona io. De nilaza moa mety raha hoe ohatran'ny neveuako zany ozy, enotsika eo miantso à tonton zany olona zany ozy, ary mety ho sahirana kely aho ozy izy par rapport an'izay. Non tsy niteny izy hoe sahirana fa atao enotsika textuellement le izy, de avy eo entitsika miady hevitra teknika ao anatin'le izy. Amin'izao fotoana izao, noho le raharaha le hoe fahafatesany fanontaniana ny vahoaka amin'izao fotoana izao, noho le raharaha le hoe fahafatesany Danil Rajany. Mametram-panontaniana ny olona hoe ministra ve? Eo zany ny avocat manko rehefa miteny mila ienonao tsara izy ao anatin'le choix de mots, c'est HOIX zany io. Apetrany
de ahafahanao matsapa hoe efa misy zavatra na zany ny avoka miteny miateny hoe an'le zavatra teneniny na miagrave ray amindreo ihany satria arakaraky ny position misy azy de zany maître vao miteny izy zany hoe nafatesany fa tsy hoe famononany efa ao anatina circonstance ateny anto izy zany hoe miateny hoe manamaivana n'le fitrangan'le zavatra de ho hitanareo tsara hoe ho ao anatina contradiction tanteraka izy na amy zavatra teneniny ary satria izy ihany avy eo miteny hoe miantso atonton zany olo zany azonareo kanefany ao anatin'izay fandehan'izay zavatra io de efa fantatra hoe miala am'le olona miantso tonton azy izy fa mifavoriser an'le didim-pitsarana à l'encontre ny avantage na ny droit an'le olona miantso tonton anazy zay ny fianakaviana Danila Rajanona zany traître be ianao zany raha tsy matsilo saina raha tsy averti amina zavatra hoe raha-pitsarany zany de tsy atsapany zany akory zay ny manaitra anao hoe inona azy zany ataon'ny maître zany ianao averiko fanontaniana ny vahoaka am'izao fotoana izao noho le raharaha le hoe fahafatesany Danila Rajanona mametram-panontaniana ny olona hoe ministra ve afaka manome baiko andravana didim-pitsarana de efa aveo anao mieritreritra fotsiny hoe olo-tsotra fotsiny azy zany ohatra zao fa tsy hoe avocat efa nampianariko anareo zay le principe amin'ny hoe fotsiny na mba sy ny hoe ihany principe amin'ny fotsiny sy ny mba surtout ny fotsiny de efa fanekena en partie satria eo le teneniko hoe miateny hoe tena manamaivana an'le zavatra mitranga olo-tsotra fotsiny zany miteny fotsiny nefany ianao efa miteny zany mba miteny nefany ianao efa tena miteny ary tsy olona tsotra fotsiny no miteny eto fa c'est un maître un avocat reconnu ayant notoriété ady hevitra teknika ho any eto fa tsy hoe andeha ampiady anay sy maître akory anazavako an'le izy mako rehefa avy eo zay idirako amin'ny teknika lalandalina kokoa ho le raha naman'izay hoe za polémika mipetrako zany ne any amin'ny deuxième année no mianatra azy efa tsy tadidy intsony le ty hoa de zay ny le problème an'le izy hoa ianao io tohizatsika averitsika any amin'ny voalohany hoe vao même pas zany 30 seconde manomboka le resaka de efa traingo maître hoe aiza ny lalana tiany maître andehanana miaro am'le didim-pitsarana mivoaka izy hoe avoy le lièvre de fantatrao zany hoe inona ny zavatra arovan'ny maître Olala eto ary tena jereo ce n'est pas le maître Olala de tous les jours avec sa verve avec ses verbes no enitsika eto fa le maître Olala tout pourquoi parce que hésitant izy même lui-même on voit tout de suite, on sent tout de suite que au fond de lui, il y a de l'amertume. Il n'est pas convaincu de ce qu'il dit. Mais c'est le maître Olala qui parle et qui s'exprime. Et je vous dis, mila mahafantatra sy mahay mandanjalanja ny zavatra tenenina ianao vao mahadetekte ny tanjona tiany atongavana. Azonareo
Zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe alao zaraina amin'ny vahoaka kely satria tonga izy de mampiditra an'le vahoaka ao anatin'le izy de ndao ara hoa ampidirintsika le vahoaka zany maître fa anjarako kosa no manome ny antithèse ny zavatra zavainao satria ny zavatra mitranga eto maître de zao na ianao miteny io ara lasa tsy azon'ny vahoaka indray hoe ina ary zany cauzin'ny maître zany e raha atao staff zany cauzin'le zany a ndao ara zao noho le raharaha le hoe fahafatesany Danila Rajanona mety partanina n'olo hoe ministra ve afaka manome baiko andravana de tipitsarana de efa aveo anao mieritreritra fotsiny hoe olo-tsotra fotsiny ah zany ohatra zao fa tsy hoe avao mieritreritra fotsiny olo-tsotra fotsiny ka de mieritreritra hoe ana tokoa zany fa hoe misy le hoe exécutif législatif ary judiciaire ka raha mpitsara ty zavatra tia ka ahoana no ahafahan'ny ministra manome baiko ny mpitsara fa hoe foanany zavatra eo première manipulation ary ho lazainy ihany le izy satria intellectuel le izy fa première manipulation de zao ho lazainy le izy aveo ao fa aleo lazaiko melo mba hampazava azy tsara ny représentant amin'ny ministère public eo anatrehan'ny fitsarana dia ny procureur général ny procureur de la république sy ny procureur etc etc dikan'izany raha misadresse amin'ny fitsarana ny ministra de ao ambany fifehezan'ny ministra ny parquet mety ho diso fa au moins ny procureur reny procureur reny afaka mibaiko an'ireny izy ary afaka manome baiko mibaiko an'ireny zay mahatonga an'izy ministère public izy ny représentant amin'ny ministère public za tompoko procureur général iny celui qui dit la loi ary ny juge na ny magistrat na le président etsy amin'ny ilany après an'le zavatra tapaky ny juré no mametraka ny lalàna ny voaka na ny didy ny voaka eo amin'le fitsarana amin'izay fotoana zay ho lazainy tsara io ary azavainy fa manipulation voalohany eto de hoe apetrany ao anatin'ny sainao zany le doute hoe aratsy ny saina anao aratsy ny anatra ianao de tafiditra ao anatin'le manipulation tonga de mandray ambolony hoe ary tonga de direct zay madanjerosy an'le zavatra teneninao maître tonga de andray direct ny olona tsy manana droit ny ministra hibaiko ny fitsarana ary zay foana no mahatonga an'le vahoaka malagasy voafitaka ao anatin'ny raharaha satria ny intellectuel mihitsy de manière machiavélique pour des intérêts sans nom manipuler an'le vahoaka sy le opinion manana droit toko ministra misaisir amin'ny ireo représentant ministère public tena manana droit total le complet fa voakery maître tsy maintsy nilaza an'izany satria tsy afaka miseho ihany koa izy amin'ny intellectuel hoe vendrana izy dao de sotra ny valido izy hoe marina fa anankiray ao anatin'ny gouvernemanta sy fitondrana no misy an'io zavatra io satria misy le hoe séparation des pouvoirs kanefa ny ao amin'ny justice ny ministra ny lehibe ny parquet zany hoe ny ministra zany afaka manome baiko ny tanao zay tsy maintsy azavainy le izy satria izay no filaharan'ny rafitra fefa napetrany tarihy aloha le doute zany hoe tsy tokony hametraka an'le doute akory izy tsy tokony hametraka an'le fanontaniana akory izy hoe afaka mibaiko ny parquet ve le ministra atongavana any amin'ny tanjona anankiray rehefa aveo hoe tsy tokony fa ny droit ny jugeny de hitanareo eo procureur général
ny ministra afaka manome baiko ny procureur de la république hoe zao ka noho izany ny valiny voalohany aloha zany de hoe tsy misy hoe défaut na hoe de ohatra nioratra ny lalàna na fihetsika napetraky ny ministre le hoe manao anareo pourvoi cassation de any amin'ny cassation ty jerevana ty raha ity zay zany hoe tsy tokony resahana akory ny fait de droit na procédure amin'ny zavatra ohatrany tony fa izay ny mahavoka ny avocat mamony ianao de apetrany ao anaty tadio fa le juré ery amin'ny face ery civil zay nitsongona natao tirage au sort tao anatina liste électorale par pur et simple hasard mety gardien chef any amin'ny prison io zay tsy mety moa zany mety civil mpiasa amin'ny hôpitaly ka raha vao misy ifandraisany amin'le fianakaviana sy ny anina eo de tsy mety koa fa tena hoe tsy tena simple neutre le civil tonga eo ary raha marivo salosana fa tsy averti akory amin'ny resaka procédure na de ny dialectika fotsiny atoran'ny forme sy ny fond ary zay mafanina tanteraka amin'ny malagasy ray manontolo hoe azo raisina nefa tsy mitombona resaka fond sy forme makireny resaka procédure aty en la forme est-ce que le eo mipetraka foana maky ny problème hoe est-ce que le fond tient la forme ou c'est la forme qui tient le fond dialectique grave zany amin'ny resaka fitsarana satria ny antony de zao raha tsy mipetraka ny forme de tsy azo tsaraina akory le fond tsisy olona andeha hijery ny fond akory rehefa tsy respecté ary tsy mety ny forme io forme io mety procédure mety présentation am'le dossier andao toizatsika ny teny maître azafadiko afahantsika mahita hoe zara tsy milamina zany cause-ny maître zany zavatra misy ndray zany de miditra amin'ny toerana misy anahy mahavoaka ny tenako zay le fotoana zay de izy hoe ny zavatra mety sy hoe kely saina sy mieritreritra amin'le izy de hoe olona afaka au bénéfice du doute aty amin'ny cour criminel ve raha ohatra ka misy pourvoi en cassation ataony andany sy ny kilany afaka le olona marina fa tsy anao pourvoi en cassation fa eo préciseny tsara zany hoe cour criminel ça sous-entend pénal tompoko cour criminel no nandehanany ty zavatra nangataka amin'ny pourvoi en cassation ny ministère public de andao toizatsika manana droit ve izy sa tsy manana droit et le ministre a-t-il le droit d'ordonner le parquet pour aller en pourvoi de cassation. Déjà, il lui-même, il a répondu qu'il a le droit. Cela ne souffre d'aucune contestation. Donc, ministère public izay nomeny ministre baiko zay ara-dalàna mihitsy zay baiko zay satria izy chef hiérarchique ny ministère public izy mihitsy no miteny hoe ara-dalàna mihitsy zay zavatra zay de jereo tsara le contradiction les propos et te mettre ao anatin'le satria lasa miainga amin'ny polémique de vao mainka mametraka polémique c'est un peu triste parce que il est reconnu par sa valeur et par sa connaissance, par sa maîtrise, par sa notoriété de la chose, du moins de la loi, de son métier. Avy enory tsara hoe aiza tsara le polémique napetraka. Ataony andany sy ny kilany. Afaka le olona marina fa tsy anao pourvoi en cassation fa ministère public izay nomeny ministre baiko zay ara-dalàna mihitsy zay baiko zay satria izy chef hiérarchique ny ministère. Ka rehefa ara-dalàna le baiko omen'le ministre de cela ne souffre d'aucune contestation. Fa ny avocat manana mission précise. Mais dénaturer, maître, telle est votre mission. De hoe no tsika ndray zavatra
Olazain'ny maître par rapport amin'izay. Afaka ilay olona marina fa tsy hanao pouvoir cassation fa ministère public izay nomeny ministre baiko zay ara-dalàna mihitsy izay baiko zay a satria izy chef hiérarchique ny ministère public dia nanao pouvoir cassation. Fa ny pouvoir cassation natao ovy afaka manafoana le didy pitsirana hoe acquittement bénéfice de doute ka mamerina ilay olona indray any amin'ny fonja. Eo le polémique no mipetraka. Hoe le pourvoi en cassation ve afaka manafoana an'le lalàna zany hoe suspensifa zany ny tenen'ny maître suspensifa ve ny pourvoi en cassation de samy malala daoly ny rehetrarehetra fa tsy suspensifa. Korany amin'ny deuxième année io a ny tena moa tsy de lasa lavitra tamin'izany droit zany fa deuxième année tokoa no nijanona tao amin'ny CNT mady fa le bebe de mba hoe ndao ana fa tsy vita ntsony le izy no fotoana. Korana deuxième année zany le akam'izay tena marina tokoa fa tsy suspensifa de lasa samy mametraka doute zany na i maître eto na izaho miditra ao anatina débat d'école zany io hoe raha ohatra zany maître nalaina i-atténuer an'le douleur de zavatra hafa ny teneniny. Raha i-aggraver an'le douleur izy de zavatra hafa ihany koa ny teneniny. Tsy afaka miala ary tsy afaka contredire an'izany maître. Izy itenen'le hoe tsy suspensifa ny lalàna fa zay iteny hoe suspensifa ny lalàna tompoko amin'io cas anankiray io satria pénal io. Azafady maître pénal io. C'est vrai que la cassation ne juge pas le fond, mais le droit. C'est le droit propre même des victimes de porter l'affaire en pourvoi de cassation parce que leur preuve n'a pas été analysée, n'a point été étudiée par rapport à sa qualité profonde, mais par rapport à sa forme. La forme a été analysée, étudiée pour dire que tout simplement un mot soutiré par force et par violence. Mais on ne sait pas, on ne sait point daigner d'analyser le fond, même de l'aveu, de l'incriminé, sinon du criminel, du présumé innocent. Donc, droit Nitsan, droit les victimes. La cassation juge le droit, mais pas le fond. Mais après, le fond en question va atterrir inévitablement vers le fond. Et à la fin, un homme ténu, suspensif, je reconnais, mais entre gens bien et bien éduqués, il y a des choses qu'on dise en public, il y a des choses qu'on ne puisse pas dire en public. Tsy andeha anebaka amin'ny mpiara-miasa mihitsy niditra na président raha zay tsy eo am-pelantanany ny fibaikoana azy. Force est aussi de préciser ary azo adiny izao ny forme ny ao anatina cour criminelle misy ny atao hoe juré le araky ny teneniko teo 4 na 5 izy zay civil mivote reo par rapport amin'ny sazy zay tokony atao amin'le accusé de m'exécuter ny tapaky ny juré ny président du tribunal, président de séance. Azadino ary zay ny tsy lazainy eto amin'ity affaire ity. Le parquet
c'est-à-dire le représentant du ministère public dia nangataka ny fanatanterahana, ny fampiarana, ny lalàna. Tsy lôzika zany raha ohatra miala amin'iny ny ministère public na ny parquet na ny procureur général na hoe angataka ary hitondra ny affaire eny amin'ny cassation, ny vava tsy lazaina fotsiny sisa ary tsy hiteny, zay no teneniko hoe entre gens bien. On va pas se dire vous allez pas laver vos linges sales en public. Fa matoa misy ny suspension le didy dia misy zavatra flagrant ao ary tsy anjara ministra amin'ny mahapolitika azy no mamoaka azy. Fa Fleury afaka mamoaka azy. Miala tsiny atoko. Miala tsiny atoko. Samy nahita an'iny daholo ny malagasy ray manontolo amin'arivo ny amatapitrisana. Tsy nahita zay teo courant, tsy nahita zay teo prise, tsy nahita zay azo na zavatra nitabasena an'ilay bandy. Fa celui qui a parlé de son propre gré. Alors on va admettre hoe nisy pression, nisy violence. Tsara ihany mba amporofony. Avoaka amin'ny vahoaka hoe tia ny certificat médical tamin'izany. Allez vérifier qu'il a été admis à l'hôpital pour consultation brève. Tsy maintsy hazavaina amin'ny saim-bahoaka zany. Amin'izay fotoan'izay, possible na probable ny hoe violence. Mais maintenant, nisy ny aveu avec support sary an'ilay zavatra nitranga. Inona ny principal amin'izay fotoan'izay? Les aveux sa les sary? Les deux. C'est Victoire Enverety, hein? Les deux. Il y a marina fa tsy mikotra indraindray ny sary na film hoe tsy considéré ao anatina jugement anankiray na procédure. Ohatra misy zay raha tsy diso fanazana zany quelque part au fond de nous-mêmes on doit tenir compte de l'acte. Déboutés de leurs droits zany maître les victimes. Voilà la cassation, elle tient. Le dossier. Ina moa filazanareo azy hoe azo raisina zany, azo tsaraina le dossier. Amiko zany, za tsy mahay ninino ty, tsy maninona, tena marina aloha fa tena tsy mahay mihoatra aminao ary tena lavitra be. Raha misy diso re tompoko ny zavatra teneniko dia ampianara fa vonona nianatra. Fa amiko ny zavatra tokony ataon'ny cassation io dia mamerina an'io affaire io any amin'ny parquet avec une autre composition de jurés et de président de séance. Amiko zay nisy an'io fa marina ary tena marina ny teninao hoe ny cassation tsy suspensif, tsy afaka mirelaxe izy na hoe manidy fa zay didy mivoaka avy any amin'ny cour criminel dia tokony exécutena. Kanefany izay kanefan'izay ny important anatin'ilay izy, il faut voir que dit la loi exactement. Fa ny zavatra fantatro en matière pénale suspensif atoko ary na surtout hoe que dit le droit par rapport à zay, que dit la loi plutôt. Il se trouve que les victimes ont été déboutées de leurs droits. La preuve qu'ils ont apportée n'ont pas été appréciées à sa juste valeur.
c'est flagrant. On pourra même dire qu'il y a suspicion de fraude et de corruption. Forte suspicion de corruption en la matière. Zay mahatonga ana mieritreritra hoe hiditra tamin'izany kafiady zany ve maître? Nefa maître aty amin'ny voalohany, ato anaty hiteny izy zao rehefa hoe miantso ana tonton zany olona zany. Il y a soupçon profond de corruption en la matière dans cette affaire. Voilà pourquoi raha zany avocat ka ampitenenina an'izany, surtout fantatra ilay olona, dia tsy miresaka ahako ary tsy miteny ahako satria andringana ny notoriétéako zany izay izaho maître Olala institution. Ary ho afagaraka aho amin'ireto ankizy miantso ahako tonton hoe ino ity zavatra mitenenin'ny tonton. Zay mahatonga ny maître sadaikatra dia sadaikatra toa amin'ity zavatra ity. Dao ary toizana ny toy. Session nataovy afaka manafoana le didy pitsarana hoe acquittement bénéfice de doute ka mamerina ilay olona indray any amin'ny fonja. Avery rehetra hoe acquittement bénéfice de doute a. Azonareo ho azavaiko manko zay aveo. Io zany efa tena apetraky ny besiky maro. Dia misy ny sasany hoe tia metraka an'ilay hoe non, ny ministère public ake nanao provocation sur le fond. Zavatra hita nefa rehefa mandeha ny provocation dia hoe ny cour de cassation tsy mitsara sur le fond. Dia zay. Elle les bévues volontaire ataon'ny maître. Samby malala daholo rehefa mpitsaraka nianatra lalàna fa ny pourvoi de cassation tsy mijuge ny fond intsony fa ny droit. Respecter ve ny droit ny tsirairay? Matory atororeto mangataka amin'ny taraina tsy respecter zany ny droit. Est-ce que les procédures ont été vraiment bien respectées? À un moment ou à un autre, hisy répercussion any amin'ny fond zany. Ninona lazainao? Aza entina any amin'izay izy tsy mbola niteny le fitsarana. De pourvoi de cassation hoe izahay andeha hijuger ny fond. Zay manko maître le tena mba am'lelam-paladianao tsy mety zany. Aza mampiditra polémique amin'ny olona ohatr'izany. Aza mampiditra tsao ohatran'izany satria tsy niteny an'izany le ministre. Tsy hoe miaro an'ny ministre Johnny ty zavatra assassinat nataon'ireto vazaha ireto dia tena assassinat tsy règlement de compte akory fa hotoizantsika eto manko le izy hoe ho azavaiko hoe le mafia gasy commanditena satria manomboka manembatrembana amin'ny affaire ohatra fotsiny resaka Wilry nidina ny Andravalo, Ravalana hoe victime manio e. Tonga dia nidindry Andry Rajoelina fotsiny Andravalo any Tamatave. Or Wilry mandeha tsara ary mivarotra menaka mora. Rafika eny victime manio e. Voatery mitsoka any Maurice. Rafika satria mahazo menace d'assassinat sy arrestation. Der Pierre Bleu sur Galiba manao monopole amin'ny menaka. Zany hoe un moment ve zany maître any amin'ny opposition, un moment to miaraka amin'ny Rex Lamboty rehetra ihany. Manahirana le zavatra. Fa niany zavatra entiko eto rehefa diso dia diso sans compromis. Sans état d'âme. Samby malala ny rehetrarehetra fa ny cassation zany tsy mijuge fond. Fa maninona ny lazaina an'izany le izy eto? Satria tiana hipetraka le polémika dia satria ve hoe maître Olala no miteny dia ça ne souffre d'aucune contestation. C'est faux. Tsy marina zany maître. Aza atao an'izany le fiainam-pirenena. Tena ekena fa zany maître Olala zany nazara ny saisiranao pour certaines affaires. Me concernant, tsy mifanaraka moa tsika noho ny ara-bola. Avesatra amiko loatra le izy.
Fa tsy marina zany hoe iny le ministère public ny teny hoe on va juger sur le fond, aza miditra aza atao an'izany le raharaham-pirenena fatin'olona ny zavatra miseho eto. De tsy menatra ve anao maître olona miantso anao hoe tonton novadianao eto hoe le ministère public par le pourvoi ino izy teo par la cassation va juger hoe ny fond ny juger ny pourvoi ny fond ny juger ny cassation. Fantatrao tsara fa tsy zany le izy. Fa là vous êtes en train de polémiquer et de mettre en place une opération de polémique. Fantatrao fa indéfendable reto olona reto raha ianao niarao Daniel Rajan de vitanao tanteraka mihitsy hoe izao ny zavatra miseho ary zao ny zavatra miseho. Lasa miditra any aminao le resaka satria plus mihaino anao eto, plus mihaino an'le artillerie, an'le grosse artillerie de manipulation satria tsy afeniny. Fa olona manambola ary matretre zany hoe ry Galiba sy ry Saiba zany sy ny olona hafa voatonona anatin'ity affaire ity. Ry BG ohatra zay mitsoka ty Frantsa ty manambola be daholo zany. Ino tsara ny izy tena miala tsiny fa lasa sarotra zany hoe ohatran'le nataony Eric Rakotaorso iny zao zavatra miseho zao. Hitan'izao fa misy ny doublon de akipy ny masony. De hitzao fa ny cassation tsy mijuge fond. De dérouté-na any amin'le polémique le olona. De aiza moa le vahoaka malagasy avetsika menimenina vendrana le vahoaka malagasy. Les politiciens sadasada ohatran'izany mihitsy le manimba an'le zavatra hoe iny mihitsy no miteny an'le zavatra tsy mety. Mettaka an'le hoe non, le ministère public akeny anao provocation sur le fond. Zavatra hita nefa ny rehefa mandeha ny provocation de hoe ny cour de cassation tsy mitsara sur le fond fa misara sur le droit. Noho izany de tokony nampiarina no bosy lay didim-pizarana zay nivoaka hoe befisidota zany laza aminareo fa havako namako fa kafataraha miko tsara mihitsy le Daniel Rajan ohatran'ny miantso na tonton io olona io. Ka noho izany raha zao tantereko zao tsy tsara ho an'ilay hoe fianakaviana kanefa no fipetrahana hoe am'rano sy mihitsy. Tanao zay le olona le Daniel Rajan io raha tsy diso io le maty tena midiny telo inefatra mihitsy zay izy any am-patsanany hoe tonton qu'est-ce que tu racontes là, tu racontes des conneries hein. Efa hira kely tsika de hiditra amin'ny anina de hisaraka eto hiditra amin'ny hoavin'ny Madagasikara. Fa naniko alefa ty hira ty mba hataitaitra ny sasany sy mba handindiniany ny zavatra rehetra any amin'ny fiainan'iray manontolo any sy ny hoe inona ny tranga marina mba matsiarotsaro koa izy amin'ny zavatra tokony ataony satria tamin'izany andro any teny heritony de nalaza lavaka. Iran'ny azo verina zany fa alefako zany mba kararo fon'ny sasany satria ny fandarany ty koa ny tena stratégie de communication io zany de socle de communication. Mipaso kokoa ny communication rehefa makarary ny olona izy fa tsy communication malemilemy tsy amin'izany tsony ny tampony style na communication am'izao fotoana zao.
dite ampandry firenena misy olo antena ivahoaka malagasy matsiolany vatsy ny dadony matanjaka hitondratsika te iala amin'ny krizy olobena ny ankizy te iala amin'ny mangidy fa olo matino izy ilahery baba ikasikara ilahery baba ikasikara izy olo mahay mikarakara izy olo mahay mikarakara nationary mampianaka hery vaovao nationary mampianaka izy fidintsika nationary mampianaka raha tianao zavatra lehibe eto amin'ity firenena ity isika dia tsy maintsy isika rehetra mitambatra isika rehetra miaraka no anao izany ary tsy maintsy ao anatin'ny fihavanana ao anatin'ny fampihavanana izay le tena adigasy everiko fa zay fototra tsy maintsy atao amitana dite hery safidy sady mavita ny adidy olo vaovao experience efa ao mahay mitantana amile tady avinao te iala amin'ny krizy olobena ny ankizy te iala amin'ny mangidy fa olo aiono izy ilahery baba ikasikara ilahery baba ikasikara izy olo mahay mikarakara izy olo mahay mikarakara nationary mampianaka hery vaovao nationary mampianaka safidiny maro anisa mitambaratsika malagasy vaovao ilahery baba ikasikara ilahery baba ikasikara izy olo mahay mikarakara izy olo mahay mikarakara nationary mampianaka filohatsike nationary mampianaka manosiny kasikara hery vaovao izy no voalohany ampiasatsika fa hena hery vaovao atsika hery vaovao fiditsika hery vaovao safidiny maro prezidanarema vahoaka zay ijery ainany vahoaka prezidamanaraiky vahoaka nantsika hery miaraka magnano hoe ambony tagnanantsika hery miaraka magnano hoe ilahery baba ikasikara ilahery baba ikasikara izy olo mahay mikarakara izy olo mahay mikarakara nationary mampianaka hery vaovao nationary mampianaka izy fidintsika nationary mampianaka safidiny maro anisa nationary mampianaka elana andrasantsika nationary mampianaka filohatsike nationary mampianaka hery vaovao nationary mampianaka okary zay le izy ny zavatra ohatran'ireny dia atao fampirembonana ny sasany sy fandrangitana ny sasany ary ho avy indray zao raha pitsy hoe fleurika manohana ny hery rajonary mampianina tsy mampaninina zany fa fanakosokafana amin'ny mason'ny vahoaka no entineto rehefa ho avy indray raha pitsy zany ampitapozina indray fienena sy ny ady andrehanena arively de fienena indray le ry tsy mampaninina zany fa ny zavatra mivoaka eto no azavaiko ny vahoaka no azavaiko ny mpanaraka afahadareo tsy ho very amin'ny boussole sy ny karazany ho anareo zay miteny hoe ianao zay tsy mianatra lalàna io ve ny ampianatra ny metra ho lalàna de zao teneniko anareo voalohany manana avocat manolotsaina farafakely ny anakoroa manana magistrat efa niasa plus de 20 ans anankitelo manolotsaina
ary manana procureur miasa tamin'izany atao hoe général na république manolotsainana anankiroa. Ny consulté an'ireo olon'ireo ary nianatra ny adiny 4 any zavatra nytenenin'izy ireo satria misy mandeha misy ahoana re zany hoe tsy maintsy natao ny synthèse ary nanambatra zavatra nytenenin'ireo olon'ireo. Tsy moramora ny mamoraka an'izany satria ny zavatra ampitaina eto dia tsy maintsy voafolaka tanteraka. Rehefa avy eo aho zao dia tsy maintsy anontany anjareo hoe firy ny notiko tamin'iny, ka raha sanatria misy diso ny zavatra teneniko teto dia tsy mamenatra mihitsy ny teny azy hoe diso ity propos ny teneniko ity fa izao no marina. Azonareo zay a? Zay ny atao hoe olona te hivoatra. Ary tsy afeniko anareo fa sarotra ny asana journaliste. Sarotra. Tsy maintsy miconsulter spécialiste ianao vao afaka miteniteny foana eto ary matoa zany miteniteny foana eto dia mimpanolotsaina zany ny tsy mahay na zany tsy naneno. Taloha lazaina mihitsy hoe zany tsy mahay zany fa niezaka ahako hanazavanareo ny zavatra nirekopeko sy nitsingoko tao anatina izay zavatra iny ka anankiray iny fa raha ny fahalalako azy aloha tsy diso aho ary zavatra teneniko anareo dia zao hoe verina bon aloha ino any fa hiditra amin'le resaka teo tsika le sondage teo zao a fanontaniana mipetraka hoe bainina fa maninona no Ravatomanga no natao contre ny hery. Ireto sy roa eto zany no miantso. Dia eto amin'ny mamaly azy hoe rehefa hiteny aho dia any nareo mihaino azy any amin'ny live fa je ne vais pas vous dévoiler ici prématurément mon émission. Ka ianao tsara zao a safidy tena natao mihitsy hoe volontaire et stratégique no nametrahana ny Andriamatoa Ravatomanga. Satria zao samy malala ary samy mahita ohatran'ny hoe tafika andrefa-tanàna fa i Mamy Ravatomanga no tena mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao. Tsy mba azonao alefa mivantana ve ny réseaux sociaux angaha amin'ny fotoanan'ny 26 juin. Hitako eo le 26 juin zay tompoko fa tsy any aloha zao. Ato misy miteny sady hoe Sokraty sy Rasikilao no vitanao sy Rajao io hoe. Bon, miankina amin'Andriamanitra zany ary Rajao koa ve haka anahy aloha, zay koa aloha ny fanontaniana. Ity zavatra ataoko ity dia ataoko amin'izao fotsiny fa tsy hoe miresaka amin'ny Rajao na miresaka amin'ny siteny aho. Sao dia ry siteny indray manko mipitehanao rehefa avy eo, zay manko ny zava-drehetra any. Dia Ravatomanga no mitondra ny firenena amin'izao fotoana izao ary samy mahalala an'izany tsika verrouillé-ny daholo ity rehetra rehetra ity ary présent izy partout. Le momba ny resaka mafia teo aloha première partie any iny fa mbola hiditra amin'ny deuxième partie tsika amin'ny lakamisy. Reflet ny fitondrana na fitaratra na vitrine ny fitondrana Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Samby malala tsika fa voatserominy Andriamatoa Andry Rajoelina dia miparitaka ary mipanika. Ary eo koa nefa ny malala hoe ohatrany tsy dia mifankahazo firy izy mitsana. Ohatra misy ny fivoriana tany Ampefy ary samby mahita ny maso manaraka sy mijery fa tsy indray mandeha na indreo izany nihaja Andry Nainarivelo zany no mandalo ao Beririka ao amin'ny semaine ray matetika noho ny any amin'ny présidence. Sahirana mafy Andriamatoa Andry Rajoelina satria verrouillé tanteraka
ny fitondrana amin'ny resaka remaniement. Ary ny zavatra tena manahirana ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia efa manomboka amin'ny menimenina ireo tena mapara, iringiriny sy zato isan-jato, ary hanomboka ary ny sasany efa ilasehany Andry Rajoelina hoe tsy ara-ho may na ho potika amin'ny Mamy Ravatomanga na i Andry Rajoelina eto, fa aleo hieritreritsy ny ho avy. Any zany ilay zavatra mitranga. Izany hoe tena pièce maîtresse ny pouvoir amin'izao fotoana izao mihitsy no nalaintsika hoe, satria raha i Andry Rajoelina tonga dia tataka manko. Fa samy nalalintsika nanao sondage tsika sy teny contre Andry Rajoelina sy Ravalomanana na resy sy teny mivato azon'ny Andry Rajoelina telo. Tao amin'ny olona 900 mahery ny fidy. Fa ity indray mitoraka ity dia ny totalin'ny fidy 1979 sur d'autres supports zany. Et toujours est-il les réseaux sociaux. Inona ny zavatra mitranga? Vato sivy ny azon'ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga tao anatin'izay 1979 zay. Ary ny arỳ amin'ny support raha dia zao, support arỳ amin'ny ilany ery dia nandritry ny 23 minutes à 100% i Radio Narmatianina. Nandritry ny adiny roa 100% i Radio Narmatianina. Adiny enina aty aoriana 100% i Radio Narmatianina. Alohan'ny nidirako teto amin'ity plateau ity 97% i Radio Narmatianina, 3% Mamy Ravatomanga. Izany hoe raha olona tena tiany Andry Rajoelina zany dia tokony tiany Mamy Ravatomanga ihany koa, satria iny sponsor principal. Na dia aka 19 fotsiny raha hoe tia za Mamy Ravatomanga aka, nanoana anao a. Fa rehefa jerenao ny koran'ilay sondage eo, olona 10 andraso jereko azafady a, olona 3 no nirigole, olona 9 ny étonné, ny olona nanome like tany amin'ny 123. Fa nivato azy ny Andriamatoa Radio Narmatianina sur les 2 tableaux zany. Eritrereto fa nivato maty fotsiny a. Dia fa resy Mamy Ravatomanga. 10 ny totalin'ny vato maty sur 1979. Azonao 7 ny vaton'ny Ravatomanga. Dia ny vato maty 10 dia ny ino izy teo? Ny vato maty 10 dia ny Nini. Misy olona nanoratra Nini ihany koa manko ao anatin'ilay izy, anankidimy. Dia ny elanelan'izay no vaton'Andriamatoa Radio Narmatianina. Ny tsy niteny anankisivy. Magina fotsiny izy zany 1946 tokony azon'ilay rangahy, ary ny Ravatomanga 7. Mbola ito ny fanadihadiana momba an'io sy ny karazany, fa ny anjarako a dia manokatra ny saim-bahoaka. Raha izaho zany zao ny HVM maheno an'izany zavatra zany a, dia fotoana amin'izay zao isehoanareo fa tsy hafenona any ambany fandriana intsony ny maha HVM anareo, ka andeha hamadika palitao akavia akavanana ery. Tsy anjarako miteny plus n'izay satria za tsy HVM.
zay ny amin'iny ratsika hijery baolina ny dinamika eton'izay samy mandanjalanja samy mieritreritra satria tsy afenina koa fa na ao anatin'ny SVM io ary de mbola misy ihany koa olona mieritreritra hoe za koa ranga ho kandida ary zay tena aretina manokana ho amin'ny SVM raha nisy fitondrana tao Madagasikara ka izy mitondra nanana kandida maro parti eo amin'ny fitondrana tsy nisy ohatra nanjo amin'ny SVM patitaka tanteraka lasa kandida ry Paul Rabary ry Solon'Andrasana lasa kandida safary tokoa ny olona no miteny an'izany fa raha Solon'Andrasana no fiantsoana azy azafady monsieur le premier ministre dia kandida izy koa tsy voatery ho tadidiko daholo satria za tsy SVM ka dia samy mieritreritra ny rehetrarehetra hoe hoaiza tokoa ny raha an'ity firenena ity hoaiza ny lalan'ity Madagasikara ity satria na izaho raha fanina hoe ahoana tokoa moa izy zany fa ny zavatra hitako aloha raha tao anatin'ny tapa-bolana dia misongadina zany zao dia chef-mbinina censé na présidence teny professeur Hery Rajaonary Mampianina satria mpampianatra izy zay aloha misongadina zany raha pitsika dia mety eritreritra ny hoe ahoana indray momba ny ajo Andriananarivelo olony ihany nasetsika mitapo aminy Andriamatoa fianena zay ny sondage rapitso dia ho hitatsika eo veloma mandram-piona tokoa efa niteneniko ny pronostikako teo hoe privilégier ny 1 but ny écart raha misy maresy eo 1-0 zany fa je privilégie le match nul mandram-piona tokoa samy mihaino an'ity indray tsika dia samy falifaly indray ny ary zalahy SVM ndao ary Fosse hoe farahitiny kalazaina fatany nahatra tsy afatra ty Afrike fosse hoe farahitiny tony olona resy fa misy olomanga le resiny atsike sanatia izy lanolomangany aty iulelie toloteny sy manam-panagy sanatia izy olona mbany gasy zany le refuse maintsy tafitany gasy Ilumehenzatika Ilumehenzatika Sika maintsy tafita Nahana vuti fulinatsika Yanadani ratiwanu Tanau magilerua Fazana faine Amjangani Airani tuda faine Amjangani Ibigi wano fenaluani Ifo ma vita marnama Tinat pinifisada Nanitascara Ifo ma vita Fulvada Nilahan manukil Fulponas mate Sana kulit sinang ipagkakatra Sipanawa fera bulamela Kaya simana panayi Sinafara na kang parisi Mula tinatiyatang kasana Sinatala pula magkareya Hindi ko kaya naman mabuka Sinabara na kuya susi Masakit Di mamma. Nanay. Nanay. Ano na di nanay?
Something on the month of